Ny mofinaina isan'andro atolotry ny mpitandrina rakotina valina maoly. Falmerabantsika rehefa kotratra ity sabotsy faharoapolo volana septambra ity ny mofinaina izay voalahatra ao antsika dia ny filazan-tsaramasina araka ny marika toko fa 480 ka hatramin'ny fa 210. Marika toko fa 410 andininy fa 370 ka hatramin'ny fa 210 fakitsika aminaran'i Jesoa. Ary niaraka tamin'izay raha mbola niteny Jesoa dia avy Jodasy isan'ny 20 lahy sady nisy vahoaka niaraka taminy nitondra langilangy sy sabatra niray ny lohan'ny mpisorona sy ny mpanolo-dalàna ary ny olona. Ary ilay amadika azy efa nanome famantarana ireo ka nanao hoe izay oroako noho izy. Sambory izy ka ento fa aza vela ho afaka. Ary rehefa tonga izy dia nanatona an'i Jesoa niaraka tamin'izay ka nanao hoe raby io. Dia nanoroka azy izy ary ny olona naninjitra ny tanany taminy ka nisambotra azy. Ary anankiray tamin'ireo teo anilana nanatsoaka ny sabany ka nikapany mpanompo misorona be ka nafaka ny sofiny. Ary Jesoa namaky nanao taminy hoe mivoaka mitondra sabatra sy langilangy isambotra toy ny sambotra jiolava ianareo. Teo aminareo isan'andro nampianatra teo an-kianjan'ny Baiboly nefa tsy nisambotra ianareo fa mba hatanteraka ny soratra masina izao. Ary samy nandao azy izy rehetra ka nandositra. Ary nisy atovo anankiray nanaraka azy ka lamba ariry madinika fotsiny ihany ny tafiny ary nosamborin'ny olona teo izy dia navilany teny amin'ny lambany ariry madinika ka nandositra ny tanjaka izy. Ray masino manamasinana amin'ny fahamarinana ny teninao no fahamarinana. Amen. Matetika amin'ny vanim-potoanan'ny herinandro masina na amin'ny vanim-potoanan'ny karemy no andrenesantsika na hamakitsika ity andinin-tsoratra masina ity fa tsy tena dia vanim-potoanan'ny trinité tahaka izao volana septambra izao saingy mifanitsy indrindra nefa amin'ny loha-hevitra iray banjintsika amin'ity volana septambra ity mikasika ny finoana ity andinin-tsoratra masina ity. Finoana izay tia nantitrantitra atao saintsika sy atao botsika fa tsy hoe efa manam-pinoana akory dia tsy mandalo zavatsarotra na rehefa manam-pinoana dia tsy mandora ny zava-manahirana fa ny tokotany be ny finoana dia mandrakariva andalovana zavatsarotra sy fizaham-toetra. Ary ny olona mpino aza dia mandrakariva mandalo fizaham-toetra izay mety hivadihan'ny olona akaiky ny fo, mety hivadihan'ny olona izay eritreretina ho namana sy tiana nefa dia mivadika tahaka izay mitranga amin'ity marika toko fa 410 ity. Mampahirantsika izany ity mofinaina ity mampahirantsika fa ny lalan'ny finoana na ny lalan'ny mpino dia mety mandalo zavatra sarotra izy, mety mandalo zava-manahirana izy, mety mandalo famadihana na mety ho ialan'ny olona rehetra mihitsy ary izy saingy tsy mampiozongozona ny olon'ny finoana, tsy mampiozongozona mpino na inona ny toe-javatra izay lalovany. Amin'ity mofinaina ity ary ny tantara dia mbola tao anatin'ny tao Getsemane Jesoa mampianatra, manafatra ary dia ao anatiny izany fotoana ampianarana izany ohatra izany fotoana itenenana izany no tonga ny mpisambotra ry Jodasy izany sy ny namany. Izany hoe Jesoa amperinasa, Jesoa eo am-panatanterahana ny asana ny raha ny tompo azy no tonga ireto mpisambotra. Toy ny milaza fa tsy hoe tompon'ny fotoana akory ireto mpisambotra ireto, tsy tompon'ny fotoana fa Jesoa mandrakariva no tompon'ny fotoana. Tsy hoe votsitra teo am-pelatanan'i Jesoa akory ny anjarany na ny faniriana ny fiainany na votsitra teo am-pelatanan'Andriamanitra fa tompon'ny fotoan'i Jesoa. Ary izay no efa ataontsika hoe niomana ny raha teo hitantsika amin'ity boky ny marika toko 410 ity amin'ny Jesoa tao Getsemane efa niomana Jesoa. Efa niomana ary efa nanavatra ny mpianatra fa tsy maintsy ho avy, tsy maintsy atolotra eo an-tanan'ny mpanota ny zanak'olona. Amin'ny andininy faha 170 ary andininy faha 270 dia nitsangana hoy Jesoa mitsangana andeha isika indro fa efa akaiky ilay mamadika. Izany hoe aseho marika fa Jesoa dia zanak'Andriamanitra ary
tompony fotoana, manana fahefana amin'ny zavatra rehetra. Jesoa manana fahefana amin'ny fotoana, tsy manana fahefana amin'ny zavaboary ihany, fa le tena fahefana mahandriamanitra dia ao an' Jesoa zany. Hitantsika eo Marika hoe mampitsahatra ny tafio-drivotra, mandresy ny manasitrana ny boga, manasitrana ny marary. Reny dia fahefana amin'ny mahandriamanitra azy, fa eto dia misy lafin-javatra manokana mihitsy aseho an' Jesoa hoe manana fahefana rehetra Jesoa, na dia amin'ny fotoana azy. Izy no mandahatra ny zavatra rehetra amin'ny fitran'ny zavatra, tompon'ny tantara, tompon'ny tantara, tompon'ny fandaharana Jesoa. Fa raha ohatra ka mitrango zao zavatra zao, zao tena ao anatin'ny planin'Andriamanitra, fa tsy haiko sentrasentrako inona le planin'Andriamanitra, ny famonjena ny olona, ny fanafahana ny olona. Zay le planin'Andriamanitra. No zany dia asehony Marika fa i Jesoa de tompon'ny zavatra rehetra, manam-pahefana amin'ny fotoana. Mamerimberin-tsika amin'ilay manam-pahefana amin'ny fotoana, mba tsy eritreretintsika manao hoe tsy manam-pahefana amin'ny fandaharam-potoana, amin'ny fandaharam-piainantsika Andriamanitra. Mba tsy eritreretintsika manao hoe tsy manam-pafotoana, tsy manana fahefana amin'ny fotoana amin'ny anjara Andriamanitra, fa manana an'izany Andriamanitra. Manana an'izany Jesoa. Ny fivavahana eto Palaza Malagasy mantsy dia manana finonona, totoy hoe ny finoana, ny fanandrona, dia mamperitreritra ny hoe ny fanandrona na ny olombelona dia manana fahefana amin'ny anjarany, dia toy ny hoe misy zavatra ataon'ny olombelona amin'ny alalan'ny fomba maro isan-karazany mba hanamboarana ny anjara. Hoe raha ohatra ka teraka alakosy ny olona anankiray ka tokony ho zao no anjarany, de atao an'izao izy mba tsy hatraika aminy ny anjara iny, azo atao zany. Fa mihoatra lavitra noho zany ny fahefan'i Jesoa, fahefan'Andriamanitra. Andriamanitra dia mamperitreritra antsika fa zany rehetra zany de zavatra tsy manahoana eo anatrehan'ny herin'Andriamanitra, fa Andriamanitra afaka miverina amin'ny omaly, afaka mitsambikina amin'ny hoavy, afaka mitondra ny ankehitriny. Amin'Andriamanitra ny fotoana tsy misy hevina inona na inona mihitsy. Amintsika ny fotoana misy hevina, fa amin'Andriamanitra ny fotoana dia fehezin'Andriamanitra, ny ampitso ny hoavy, tsy ny lasa ihany no hoe teo Andriamanitra, fa ny hoavy koa eo Andriamanitra. Asehony Marika fa ny Andriamanitsika dia Andriamanitra mahery, tompony tantara, tompony fotoana manontolo, tompony zavatra rehetra, ary manam-pahefana amin'ny zavaboary manontolo, na ny hita na ny tsy hita, hoy ny fanekempontsika. Eto dia asehony Marika ho tsika teo fa mampahery antsika ity andinitsotra masina ity. Zavatra roa na telo lehibe ara no asehony Marika ny amin'izay tokony ho toe-panahy atsika, na ka tsy tokony hampanahy atsika, ny amin'izay toe-panahy atsika ka tsy tokony hampanahy atsika mihitsy na inona izay mety ho lalovana na sedraina manoloana zany fitiavan'Andriamanitra atsika izany. Voalohany dia Jesoa eto dia nitenenin'ny Jodasy, alay amadika azy tena nome famantarana ka nanao hoe sambory izy, zay roako noho izy sambory izy ka ento fahazavela ho afaka. Sambory izy. Jesoa zany baikony Jodasy. Ireo rehetra vahoaka ny Jodasy sambotra ny Jesoa. Sambory izy. Raha jerena manokana ny tsy prianteny de zao bedao izy. Zany hoe tena kasiotanana mihitsy ny vatany. Ampiaro ny fahatezerinareo ny vatany, ampiaro, ary bedao mafy, raiso ny tanana, tena fikiro mafy, zany hoe tena milaza fahatezerana. Le hoe eo lay fihetsika anankiroa zay mifanohitra, oroana Jodasy manoroka fa ny olona hibeda, hisambotra. Ary zay natonga an Jesoa miteny amin'ny filazantsara hafa Matio Mariko, mazava manao hoe oroka ve no hamadianao ary Jodasy, zany hoe toy ny maneho fitiavana ianao, zavatra fitaovana fanehom-pitiavana ny oroka, fitaovana fanehoana fifandraisana mahafinaritra ny oroka, nefa potehinao anehoanao famantarana fahakalana. Ary dia fitaka, tsy vitany hoe namadika an Jesoa ihany Jodasy mpampianatra azy hoe olona tiana nampiakatra nanondritra Jesoa, fa tena ilay sotoavina maha olombelona mihitsy, ilay fomba tsara tena anjary ny potehany Jodasy. Ary dia mety misy tahaka zany, mety misy olombelona sanatria mahavita an'izany, maneho teny mamy nefany mandrobo na manadaraboka olona. Misy olona mety ho sanatria manana toetra tahaka zany,
hoe mamody maneo hoe tia nefa ny eo ambadika ilay ty de famantarana zay mety ho mamandrika ny hafa ary dia matoa ny tantarain'ny zoatra masina de tsy hoe tsisy akory ny Jodasy fa misy eto ambonin'ny tany ny Jodasy, misy eto ambonin'ny tany ny Jodasy ary dia misy eto ambonin'ny tany ny mitondra ny vokatry ny etraketraky ny Jodasy zay be dehibe mety mbola eo anivon'ny fiarahamonina saingy zao asehony marika fa ny olompino de zao tsy rototra eo anatin'izay mety ho fihetsika Jodasy be dehibe mety ho hita anivon'ny fiarahamonina ka tsy Jodasy ny zava-dehibe amin'ny marika eto fa Jesoa. Jesoa ka na inona mety ho karazana Jodasy hitantsika eo anivon'ny fiarahamonina any, olona mety tsara velatsy, olona mametaka, olona mody tia nefa mankahala, olona mody tia nefa miala, olona mody tia nefa tsy faly amin'ny fisondrotanao. Be dehibe ny mety ho toetrany Jodasy hitantsika ny fiarahamonina any. Tsy zany nefa ny tompony teny farany ho marika fa jereo tsara fa tsy niotsona mihitsy Jesoa. Ary atak'izany koa ianao tsy miotsona eo anatin'izay mety ho fihetsika Jodasy hita ny anivon'ny fiarahamonina any, tsy miotsona eo anatin'izay mety ho totsika hoe fiantsaram-belatsin'ny Jodasy am'izay mety ho hitanao any amin'ny toerana misy ianao any matoky tahaka ny tiany Jesoa iainanao amin'ity marika toko fa 4:10 ity fa le vombolana hoe samborisy ento aty ary aza avela andeha mihitsy asfalosy lay matao teny lay hoe tsy matao teny le teny hoe asfalosy fa teny mahery milaza hoe gia aza avela hiala eo tsony mihitsy mane toy ny fangetsana mafy bedao izy anaparin'ny fahatezeranareo ary aza avela hiala itsony mihitsy toy ny fatoro mafy gejao mafy zay ny hevitry le asfalosy zany toy ny milaza fa ny zavatra lalovan'i Jesoa io de io i zavatra lalovantsika io de io lalovan'i Jesoa io. Mety misy amitsika ny mandalo zavatsarotra, mandalo zavatra fahaterena vokatry ny tsy fisina asfalosy hoe tsy fatorany tsy fisina fatorany tebiteby dia hoy marika eto mandray hoe efa nandalo an'izany Jesoa. Efa noentiny teo amin'i Jesoa zany, noentiny Jesoa tao amin'ny hazo fijaliana zany zavatra mangeja atsika mety ny tsy fisina, ny aretina, ny tebiteby zany dia io asehony marika hoe fa nombona tamin'ny hazo fijaliana ny anaka tamin'i Jesoa zany de tokony manana fo matoky isika aza mieritreritra raha ohatra ka sendra hitraketrahany ny olana na sendra zavatsarotra mangeja atsika ka eritreretintsika tsy afaka atsika mihitsy zany karazana fonja izany fonja ny fanotrahana, ny anoanana, ny tsy fisina, ny tsy fahasalamana, ny tsy fahombiaza dia io lay toy ny asfalosy zany toy ny zavatra tena eritreretina mihitsy tsy afahana manao na inona fa izao efa nitapahany Jesoa tao amin'ny hazo fijaliana zany, efa noentiny Jesoa tao amin'ny hazo fijaliana zany ary de izao nisokatra ny fasana ny tanadana tao aorianan'io tantara zay resahantsika eto. Mampahely antsika eto tantara tony hoe ny lalàna ny diavintsika nge de zao efa nidiavin'i Jesoa. Ny fahoriana sendra itsika nge efa noentiny Jesoa tao amin'ny hazo fijaliana. Zay mampitebiteby itsika nge efa noentiny Jesoa tao amin'ny hazo fijaliana. Fa ny toe-panahy lehibe faharoa zay asehony tery tsotra masina ity de zao mandositra avokoa ny olona rehetra. 10:20 ary samy nandao an' Jesoa izy rehetra mpianatra rehetra nandao an' Jesoa niala tamin'i Jesoa. Marika de somary tsika hoe masitsika amin'ny fitantaran'ny apôstôly. Marika rehefa mitantara ny apôstôly de tsy tsara fanahy amin'ny apôstôly loatra, tsy tsara fanahy ahoana moa. Marika tsy mba manindrahindra ny finoan'ny apôstôly fa ny teneny marika rehefa mitantara de zao ny apôstôly ny tena tsy minindrindra. Ny apôstôly de mafy, ny apôstôly de tsy natoky an'Andriamanitra, tsy nino an' Jesoa. Mafimafy ny fanehony marika ny toetran'ny apôstôly ary eto de tena teneny mihitsy hoe nandositra mihitsy ireo apôstôly reo. Nandositra an' Jesoa reo. Saingy nandositra an' Jesoa reo de zao tsy nariany Jesoa reo. Nitohy ny tantara aoriana ao de ahitanao an'izany hoe na de nandositra ary reo de mbola tiany Jesoa mandrakariva, mbola nomeny hiraka mandrakariva, mbola nirainy mandrakariva mandehana mitoriany teny mandehana mitoriany filazantsara. Amin'ny marika de zao ny toetra an'Andriamanitra tsy miankina amin'ny toetra antsika akory. Itsika ny fifandraisantsika samy olombelona de zao miankina amin'ny toetrany namantsika ny mety ho fihetsika rehefa tsy tianao de za koa tsy tianao. Ny toetrantsika indray na de miezaka mafy ary tsika tia ny fahavalo de zao miankina mandrakariva manodidina atsika ny toetrantsika fa ny an'Andriamanitra tsy zany.
nen'Andriamanitra rehefa niteny taminao izy fa tianao de tianao hatramin'ny farany. Rehefa nanaiky ny tompo fa nanangana anao ho zanaka tamin'ny alalan'i Jesosy ka niteny taminao tamin'ny alalan'ny batisa hoe ianao zanako, ianao malalako, ianao tiako, de tsy mivadika am'izay Andriamanitra. Zay no asehoany marika hoe Jesosy tsy mivadika, ny tenin'Andriamanitra tsy tenin'olombelona, fa ny tenin'Andriamanitra rehefa eny de eny. Noho zany na tio aza reto toetra tsy mety ny mpianatra nandositra an' Jesosy, kanosa niataka an' Jesosy, de zao tsy nahafoy azy Jesosy. Tsika mantsy rehefa mijery an'Andriamanitra na de everitsika fa miankina amin'ny toetratsika Andriamanitra. Ka de miezaka mafy tsika manao hoe ny fahatsarako ny tena mahatongan'Andriamanitra ho faly amiko, ny fiezako tsy zany ka. Tianao fotsiny zao Andriamanitra. Tiantsika fotsiny zao Andriamanitra, tsy misy fanazavana io hoe satria za tsara, satria za mahay be, satria za tsara tarehy, satria za tanora, satria za manambola, satria zao na hoe za koa tsy tian'Andriamanitra, satria za zao tsy zany mihitsy. Andriamanitra ny tianao fotsiny. Andray mahatonga Andriamanitra hoe ratsy ara ny fidin'Andriamanitra. Jakoba angeny dikany hoe Jakoba mpaminjany, fa Jakoba no fidin'Andriamanitra no Esau. Tsy tiany Esau fa Jakoba ny tiany. Paoly de manazava ny mihitsy hoe Andriamanitra angio izy osy Paoly de zao manam-pahefana amin'ny zava-boary izy. Tahaka ny mpanefy tany manga iny, vongana Iraiana tamin'ny manga Iraiana, misy ataony tavim-boninkazo, misy ataony fanakafa, fahefan'Andriamanitra zay. Tian'Andriamanitra ianao de tsy afaka metraka fanontaniana manao hoe ary maninona moranina ny tsy tianao Andriamanitra? Tsy zay ny olana fa zao tian'Andriamanitra ianao. Ade eto de asehony marika fa io Andriamanitra io de zao lozan'ny olona, lozan'ny olona Jesosy, tsy tian'ny olona, saingy tiatsika mandrakariva Andriamanitra. De mahazo matoky ianao zany mpino fa zao ny Andriamanitra ao tianao. De manana fanetreteny sy fitiavana azy. Ary mamarina azy moa de i Marika ito 9:50 somary matsikaiky kely ity tantara ity satria i Marika ihany no mitantara azy hoe nisy zatovo anankiray io Marika ihany no mitantara an'io de nitafy lamba ariry madinika izy, lamba magnifique karazana lobaka amin'nify reny zany, ohatrany hoe lin azo ilazana azy, dia nitafy lamba ariry madinika izy nitafiny ary nosamborony olona izy de navelany teny amin'ny lambany, teny amin'ny mpisambotra azy ny lambany ilay ariry madinika de nandositra nitanjaka izany hoe nizy de nanao akanjo manifatra ny lava tovolahy kely manao lobaka manify zany de zao sotomin'ny olona teo koa izy nanatrika an' Jesosy fa sotomin'ny olona teo koa izy dia navelany teny amin'ny olona teny ilay akanjo de lasa izy niboridana nandeha nandositra. Izy ary io olona io de tsy hafa fa i Marika. I Marika io satria tsisy mitantarany fa tsy Marika ihany, tsy nisy nahamarika azy zany tantara zany fa tsy Marika ihany, de Marika ny tantara satria Marika no loatra filazantsara, Marika tsy apôstôly akory, tahaka an'ireo olona, tahaka andry Luc, tahaka andry Jauna, na tahaka andry Matthieu na tahaka andry Tomasy, fa saingy ay Marika teo vavolombelona nanatrika ny zavatra rehetra. Tsy apôstôly Marika fa kay Marika le tovolahy kely, tanora kely zay nahita ny samborana an' Jesosy. Io izy vavolombelona ary zay no mahatonga filazantsara araka ny Marika ny ekena ho filazantsara na tsy apôstôly ary Marika fa vavolombelona nanatitra maso ny samborona mihitsy izy fa nandositra. Afaka malala itony tenin'Andriamanitra zay eto ampitantsika ito Marika 2:10 de mampianatra antsika lafin-javatra roa lehibe zany hotsika de mamitina de izao mahereza fa ny zavatsarotra ny lalovanao efa ny lalovan'i Jesosy, efa noentiny teo amin'ny hazo fijaliana, fandresena ny olovanao am' Jesosy fa tsy faharesena. Ny sarotra rehetra ny heverin'ny olombelona ho faharesena efa nombola atao amin'ny hazo fijaliana fa fandresena ny olovanao mpino, fandresena na mpanantenainy Jesosy anao satria efa noentiny zay rehetra sarotra indrindra amin'ny fiainanao efa nombona tamin'ny hazo fijaliana de mino ny fandresena omen'ny tompo anao. Fa ny faharoa lehibe ny avim-panahy de zao aza miala amin'Andriamanitra na inona sedrainao aza miala amin' Jesosy, aza miataka mihitsy am'izay rehetra mety ho zavatsarotra lalovanao na inona mety misy karazan'olona mamadika anao, misy olona mandiso fanantenana anao, misy olona mamitaka anao, misy toe-javatra tsy apoizonao mety mandalo an'izany anao amin'ny fiainana zao aza miala mihitsy amin' Jesosy, aza miataka mihitsy amin' Jesosy. Ivavaka sika tompo am'izao amin'ity faran'ny herinandro omenao anay ity, anomezanao toky fanantenana anay fa ianao Andriamanitra dia namonjy anay zao tontolo zao tia angeja anay, tia matotra anay fa ianao kosa
mitondra ny fatoranay ka nahafaka anay ho tonga olom-baovao. De tahitompo ity toroandronay ity soranay anao manokana zay nomenao anay tamin'ity herinandro ity fa nampandresy anay tokoa ianao. Teo ny zavatsarotra saika nahakivy anay, teo ny zavatsarotra nety nandreraka ny fonay sangy tsapanay Jesoa fa teo ianao nampandresy anay. De misaotra tompo tamin'izay rehetra natolotra anay tamin'ity herinandro ity. Koa zay ho an'ny herinandro vaovao, ataovy manana fo madio amin'ny namanay, ataovy manana fo feno fifaliana amin'ny namanay, de mitahy anay Jesoa ary mandrakofa ny fahasoavanao ny fiainanay isan'andro, de ny fikelezanay nanay, ny fanomponay ianao harovy sy terizo ho ao aminao Andriamanitra trano ho sitrakao zay rehetra taonay. Saotra Jesoa. Amen.